Iresaka ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa mbola mitohy tamin'ity androany ity ny fitokonana izay tanterahan'ny eny anivon'ny esplanade ny oniversiten'Antananarivo Ankatso eny. Tanterahan'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka, ny mpikaroka mpampianatra miaraka amin'ny sendikan'ny mpandraharaha ary ny mpianatra eny anivon'ny oniversite izany fitokonana izany. Raha nisy androany dia nisy ny fihaonan'ireo mpanao fihetsika niaraka tamin'ny mpanolotsainan'ny praiministra. Fanampanazavana. Isy ny fihaonana iaraka amin'ny lehiben'ny gouvernement tatsay Christian atoato, io ny vokatry ny fihaonana niarahan'ny mpanolotsainan'ny praiministra tamin'ireo sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra niaraka tamin'ny sendikan'ny mpandraharaha eny anivon'ny oniversiten'Antananarivo ary ny mpianatra. Ho fitadiavam-baolana mikasika ny fitakin'izy ireo moa no niompana ny fihaonana. Nisy ihany koa ny fanazavana sy ny fanomezana amin'ny andinindininy ary ny antony tantaratasy mirakitra ny fitakina atao amin'ny telotonto ka dia makasitrahana tanteraka zany ny zavatra ny fanomezana atao dia hoe hisy zany ny fihaonana eo amin'ny andriamatoa praiministra lehiben'ny gouvernemanta sy ny solotenan'ny mpitaka eto anivon'ny oniversiten'Antananarivo ka dia miandry an'izay izay heverina fa tsy ela mba ahafahana mandroso vahaolana maharitra sy malaky ialana amin'izao fanapahana fampianaran'izao sy. Ho an'ny mpandraharaha eny anivon'ny oniversite dia ny fandoavana ny tampikaramaan'izy ireo ny tena iompana ny fitakiny. Fitakina makasika ny PAD manokana no lazaiko dia ny indemnité de logement izay ambany dia ambany tokoa. Ao ihany koa ny indemnité de transport fa ny tena lehibe indrindra dia ny karamanay izay tara lava no ny fahataran'ny fahatongavan'ny subvention avy any amin'ny ministera. Mbola hitohy hatramin'izy mamy fitokonana tanterahan'ireo mpampianatra, mpianatra ary mpandraharaha eny anivon'ny oniversite. Mikasika ny hetsika omaly dia nanambara ireto farany fa nisy ny olona nahatratrarana cocktail molotov omaly.